andraolana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa haoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray amina. Fahaly miaraka amintsika rehetra indray ry havana loha hevitra izay diniantsika androany dia ny apokalypsy toko fahenina ambin'ny folo apokalypsy toko fahenina ambin'ny folo vakitsika kely zany vaky teny zany alohan'ny vavahantsika apokalypsy toko fahenina ambin'ny folo ary manomboka eo amin'ny andininy fa telo ambin'ny folo sy ny manaraka apokalypsy toko fahenina ambin'ny folo andininy telo ambin'ny folo sy ny manaraka ary nahita aho fa indreo fanahy maloto telo taka ny sahona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ny mpaminany sandoka fanahy ny demonia ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka n'izao tontolo zao mba hanangona azy ho amin'ilay ady lehiben'Andriamanitra tsy to indro avy toy ny mpangalatra sampatra zay miambina ka miaro ny fitafiny fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarana vavakitsika Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra misaotra anao zay tompo noho ny fotoana indray zay misy androany ahafahanay mandinika sy mandalina ny teninao nyty maraina ity ray masonao andinika ny teninao zay Andriamanitra ny amin'ity fanahy maloto telo taka ny sahona ity zay fe zao tontolo zao melohany evinao eny amin'ny raha olanitra Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra ko arotsay Andriamanitra amin'ny fanahy masina alefako aminareo mimpananatra ho ianao Andriamanitra de izy no anazavanareo anambanareo ny marina rehetra ary ny marina rehetra anafaka anareo tsy ho andevo zao tontolo zao tompo malalo ampidino ihany amin'ny tokantrano ampidino eto amin'ity mpanomponao zay mitondra ny teninao ity ny fanahy masina mba hahafany mandalina sy mandinika tokoa ny faminaniana fa hatombotra ny farany ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary havana manasanao indray zany ho ato amin'ny apokalypsy toko fahenina ambin'ny folo isika apokalypsy toko fahenina ambin'ny folo ary zany tamin'ny fakimaly ny conférence narahantsika zany tamin'ny sabotsy de nampiseho teto ny apokalypsy 14 zay mampiseho ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny andro farany hoarin'Andriamanitra amin'ny anjely telo eny avoan'ny lanitra manaraka ny zanak'ondry n'aiza lehany hitantsika zay de mitory ny filazantsara mandrakizay amin'ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ozy ny apokalypsy 4 andininy fa enina ka hatrany amin'ny andininy fa 10 le filazantsara mandrakizay de filazantsara mizara telo mampiseho hoe tsy maintsy matahotra an'Andriamanitra sy miakoaka amin'Andriamanitra ny olona rehetra ety ambonin'ny tany amin'ny andro farany tsy mahazo mivavaka na amin'ina afa-tsy amin'Andriamanitra irery ihany zay nanao ny lanitra sy ny tany ny filazantsara faharoetin'ny fiangonana io apokalypsy 14 de mampiseho hoe ravaravo Babilôna lehibe zay mampisotro ny divay fahatezerin'Andriamanitra amin'izao tontolo zao io afatry ny anjely faharoa io ny resantsika zao ato anatin'ity apokalypsy 16 ity fa ny filazantsara fahatelo etin'le ao amin'ny apokalypsy toko 14 etin'ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny andro farany de zao raha misy miakoaka eo alohan'ny bibidia sy ny sarina ozy ka mandray marika eo amin'ny andriny sy eo amin'ny tanany de izy nisotro ny divay fahatezerin'Andriamanitra tsy miaroaro zavatra sabotsy tamin'ny sabotsy nahitantsika an'izay fa androany ray apokalypsy toko fahenina ambin'ny folo ary le vaky teny teo averintsika vakina kely vetivety ary izy vetivety andininy telo ambin'ny folo ary nahita fa indreo fanahy maloto telo taka ny sahona avy tamin'ny vavan'ny dragona vavan'ny bibidia ary ny vavan'ny mpaminany de ozy ny andininy 4 ambin'ny folo fanahy ny demonia ireo manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka n'izao tontolo zao anangona azy amin'ny adin'ilay andro lehiben'Andriamanitra tsy toa andininy 10 ambin'ny folo indro avy toy ny mpangalatra sambatra zay miambina ka miaro ny fitafiny fandroa mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarana zay zany ny loha hevitra resantsika eto indray androany tany amin'ny Genesis ny resantsika maly de zao tandremo fa zao ny stratégie Satana mena rano devoly zany dragona ny ilazana azy aty amin'ny apokalypsy de tsy le mena rano tsony tena iresana ny Satana fa mena rana ela sy ny dragona zany tany amin'ny Genesis de miditra ao anatin'ny bibidia efa nyresantsika teto fa ny dikany hoe bibidia de politika ary amin'ny Daniela toko 7 nahitanao zany ny biby ozy izy fanjakana politika ety ambonin'ny tany de zao dragona miditra ao anatin'ny menarana de ny menarana indray
mamitaka ny eva ary eva namitaka ny adama. Zany stratégie nanampitehany satana nyty olombelona ity sy ny planeta misy atsika. Ary io stratégie satanika io ny anarany io de zao Babilôna ty amin'ny apokalypsy. Io système satanika io de iverina amin'ny fomba matsiravina ety ambonin'ny tany melohan'ny evin'i Jesosy teny amin'ny raha olanitra. Ary zay misy ty tenen'ny apokalypsy 9:10 ty. Zao zany ny andininy 9:10, andininy 3:10, nahita ozy izy indreo fanahy maloto telo tahaka ny sahona eo amin'ny vavan'ny dragona, eo amin'ny vavan'ny bibidia ary eo amin'ny vavan'ny mpamina ny sandoka. Misy fanahy maloto telo, misy fanahy maloto hitan'ny Jauna ato amin'ny soratra masina eo amin'ny dragona, mampifamatotra zany ny dragona sy ny bibidia zany hoe politika ary ny fivavahana. Riavana amin'izao andro farany izao de misy zavatra matsiravina ety ambonin'ny tany mamatotra mampiray an'ny satana sy ny politika ary ny fivavahana. Midikany hoe dragona de efa satana iny, fa midikany hoe bibidia de tsy inona akory fa mampiseho an'le menarana fahefana politika. Ary zay le mivoalaza ny apokalypsy 7:10 efa nresantsika teto, vakiko le apokalypsy 7:10 soramandry ihany vakitsika. Ny am'le vehivavy janga de Babilôna zay mitaingina bibidia mivolonjaka. Averiko indray, ny am'le vehivavy janga de Babilôna zay mitaingina bibidia mivolonjaka. Ny dikan'ny vehivavy fivavahana, fa ny dikan'ny biby politika. Ary indro tamin'ny apokalypsy 17 fa lasa koro anankiray, tena anankiray mihitsy ny fivavahana sy ny politika ety ambonin'ny tany, ny fanjakana sy ny politika. Kanefa ato amin'ny Daniela 9:10 mitambatra amin'ny dragona izy, ary atambatry ny fanahin'ny démonie zay misary ohatran'ny sahona, telo lafy ohatran'ny sahona. Averiko indray, andininy fa 3:10 nahita ozy Jauna indreo fanahy maloto telo tahaka ny sahona avy tamin'ny vavan'ny dragona sy ny vavan'ny bibidia ary ny vavan'ny mpaminany. Riavana fanahy maloto telo tahaka ny sahona. Ny misy boky anankiray eto ampelantanako eto, fiomanana fotoatsarotra farany ny anaran'le boky, fiomanana fotoatsarotra farany. Ary mahavariana sy mahagaga ny zavatra ambaran'ity boky ity, manazava ity apokalypsy 9:10 ity. Zao ny voalaza ato loha hevitra: ny asa famitahana ny filalovanangatra de ozy izy ty vaky teny'ity boky ity, fiomanana fotoatsarotra farany pejy 970. Hiavaka amin'ny fisehoan'ny filalovanangatra amin'ny fomba manokana ny andro farana melohan'ny fiavian'i Jesosy. Averiko indray, hiavaka amin'ny fisehoan'ny filalovanangatra amin'ny fomba manokana ny andro farana melohan'ny fiavian'i Jesosy. Fiomanana fotoatsarotra farany pejy 970 ary paragrafy voalohany. Riavana ato amin'ny apokalypsy 9:10 dia ambaran'Andriamanitra manokana amin'ny fomba manokana sy mampangitakitaka amin'ny 4:10 fa fanahy ny démonie ireo, le fanahy maloto telo hitatery amin'ny 4:10 zany 3:10 azafady, le fanahy maloto telo hitatery amin'ny 3:10 ao amin'ny dragona, ao amin'ny mpaminany sandoka ary ao amin'ny bibidia de tsy inona akory fa fanahy ny démonie ozy ny 4:10 fanahy ny démonie. Ary ary amin'ny salamo 9:10 efa mivakitsika teto de tsy inona akory fifaneraserana maty zany, amin'ny maty riavana, fifaneraserana maty. Ny zavatra doza hitranga ety ambonin'ny tany zany amin'ny andro farany de zao, na ny politika na ny fivavahana de zao, tsy mifamatotra amin'Andriamanitra fa manao pacte amin'ny satana, amin'ny zavatra hafa, amin'ny maty. Ary averiko vakina kely ho famerenana amitsika ny mazava-dehibe an'ity loha hevitra androany ity ao amin'ny salamo 9:10, salamo 9:10 ary ny andininy fa 7:30 de zao ny voalasa. Salamo 9:10 andininy 7:30 namono ny zanany lahy sy ny zanany vavy ho fanatitra ho an'ny démonie ireo, démonia. Le fanahy ny démonie ary amin'ny apokalypsy 9:10 ary zany de azavaina ty amin'ny salamo le hoe fa ny démonie io. De averiko vakila le vaky teny: namono ny zanany lahy sy ny zanany vavy
ho fanatitra ho an'ny démonie ireo de eo am'le démonie jereo mibaibolinao misy référence kely 4 misy raha mivoazany 4 de nidikany hoe 4 le démonie ry ambany de tompo ka le voalaza ry amin'ny apokalypsy 9:14 fotsany hoe fanany démonie ireo de zao fanany maty misy Andriamanitra maty ny fahafatesana zay mampitambatra le fanahy maloto telo hita tao amin'ny dragona zany sy ny bibidia sy ny mpaminany vakitsika teo de tsinona akory riavana ny zava-doza amina tambo famantarana faratapiny ety ambonin'ny tany lehibe de zao dragona politika ny fivavahana de atambatra ty fanahy maloto telo taka ny sahona ity telo lafy ary io fanahy maloto telo taka ny sahona io amin'ny 9:12 de zao fanany démonie ary le fanany démonie aty amin'ny Salamena amin'ny 1 de zao fifandraisana amin'ny maty ery amin'ny 9:20 de vakitsika 9:20 amin'ny Salamena amin'ny 1 nikambana averiko foana ty nikambana tamin'ny bala-peora ireo ka nihinana fanatitra ho an'ny maty riavana atao amin'ity boky ity de misy teny manao hoe hiavaka manokana amin'ny filalovanangatra sy avelo ny andro farany milohan'ny eviany Jesosy eny amin'ny raha lanitra riavana alaza ety ambonin'ny tany ny fifandraisana maty ka zao tsy fifandraisana maty io akory fa io indray le mitoy amin'le resaka nataontsika maly zavatra faharoa ny tenen'ny Satana tany amin'ny Genesis 7 rehefa namitaka ny Eva izy de zao tsy ho faty tsy akory ianareo raha mihinana an'io fa hoany Andriamanitra zany le miteny manao hoe ho faty tokoa ianareo raha mihinana an'io de Satana miteny ray hoe tsy ho faty nareo raha mihinana an'io milalao ambadika in'io hoe tsy ho faty tsy akory ianareo Satana amin'ny andro farany efa niteneniko teto fa androany somaro lalindalina de zao zany ange mahatonga ny Korintiana faharoa toko fa 10 riavany Korintiana faharoa toko fa 10 hoe tandremo fa Satana mampiova ny endriny taka ny avana taka ny apôstôly taka ny anjely mazava mampiova ny endriny taka ny Kristy izy ka de voafitaka daholo ny olona rehetrarehetra ireny olona miseho amintsika ireny ireo olona miteny hoe za tafilamba fa mangatsika ireny zavatra miseho ireny mipotra tarisy sy ny sisa ary na Kristy ary no mipotra ozy ny baiboly mipotra amintsika hoe indro tary Kristy tsy izy iny ozy ny baiboly tsy izy iny iza zany iny Satana io riavana Kristy tsy mipopotra tapoka ty zany fa raha ho avy izy amin'ny raha ho lanitra de ny maso rehetra hita azy fa voalaza tao amin'ny soratra masina melohany eviany Jesosy eny amin'ny raha ho lanitra de isy toe-javatra sy famantarana mahagaga miseho eto ambonin'ny tany sy eny amin'ny lanitra reny sary hitantsika eny amin'ny lanitra reny hoe sarina lakroa sarina olombelona sarina vehivavy sarina lehilahy sarina Jesosy efa entraînement ity zavatra mitranko ty iseho Satana hipotro Satana ary fanomanana ny fipotrahan'ny Satana reny toe-javatra miseho reny riavana fa zao no izy ambaky teny atao amin'ity boky ty boky fiomanana fotoatsarotra farany ozy Matthieu 4:24 Matthieu 4:24 izy Kristy santoka sy mpaminany santoka hitsangana ka anao fahagagana lehibe ary azo atao ny olom-boafidy aza de ho fitahany izy Kristy santoka ao ambadiky n'io apokalypsy 9:10 io zany de zao fanahy maloto telo taka ny sahona atao amin'ny politika tao amin'ny fivavahana ary tao amin'ny dragona de hoarina amin'ny sahona moa zany telo lafy de zao anao fahagagana lehibe be de be ty ambonin'ny tany ity filalovanangatra ity firaisana maty ity filalovana faty sy avelo ity anao fahagagana ety ambonin'ny tany ary ao anatin'ity boky ty ihany pejy 7:7 paragrafy voalohany iseho amin'ny endriky ny anjely mazava Satana izy fahagagana tao amin'ny alalan'ireo mpilalao angatra ho sitrana ny marary ary ho betsaka ny fahagagana tsy azo lavina ho vita ny zavatra hitranga atao atoato eto ambonin'ny tany de zao feno fahagagana ety ambonin'ny tany feno famantarana ary eo amin'ny paragrafy faharoa amin'ny 7:7 de zao iseho anatrehan'ny zanak'olombelona ho toy ny mpitsabo lehibe mahay manasitrana ny aretina rehetrarehetra ny mpilalao angatra ary atonga aretina sy loza mandra-paharava sy potika ny tanàn-dehibe be ponina averiko
iseho anatrehany zanak'olombelona ho toy ny mpitsabo lehibe mahay manasitrana ny aretina rehetra ozy izy ny mpilalao angatra no ahatongana aretina siloza mandripaka sy mamotika tanàn-dehibe sy mponina betsaka riavana amaky teny aminao tao amin'ny baiboly manamarina n'izany vaky teny ato zany zao ny voalaza amin'ny apokalipsy 7:12 ka hatramin'ny 13 apokalipsy 7:12 ka hatramin'ny 13 apokalipsy 7:12 hatramin'ny 13 zao ny voalaza le ny politika zany sy ny fivavahana amin'ny andro farana de manolotra zavatra be dehibe ho an'ny olona zay manaraka azy averiko le fanahy maloto telo takan'sao ny fanahy ny demonia zay miditra eo amin'ny politika sy ny fivavahana ho miaraka amin'ny satana de ozy izy ny vaky teny Daniela 1:10 Daniela 1:10 andiny 7:30 Daniela 2:10 andiny 7:30 ndolo vakitsika ty de am'izay matsiro ny resaka Daniela 1:10 andiny 7:30 de omban'ny Andriamanikafy izy ka amely ny batery mafy indrindra ary zay manaiky azy de omeny voninahitra be sady ataony mpanapaka ny maro ary ho zarainy ho azy ny tany ho valipity averiko indray zay rehetra manaiky eo anatin'io fanahy maloto telo takany sahoany io zany ary misy an'io ny politika sy ny fivavahana amin'ny andro farana zay rehetra manaiky sy miditra amin'io ozy ty teny apokalipsy ity de lasa mpanan-karem-be miliardera ary lasa mahazo ny fahefana rehetra ity ambony tany lasa ny dolo ny volamena ny mercure lasa ny planeta averiko vakiny Daniela 2:10 andiny 7:30 tonga de nitapany by zao ny voalaza ary zay manaiky azy de omeny voninahitra be sady ataony mpanapaka ny maro ary ho zarainy ho azy ny tany ho valipity riavana misy fanahy maloto telo takany sahoany eto ambony tany am'izao tsika amin'ny teny zao mifeny politika sy ny fivavahana mifeny planeta mihitsy ny fanatanjahantena sy ny zavatra rehetrarehetra ary zay manaiky miditra ao anatin'ity stratégie satanika ity de zao omeny azy daholo zay ilainy rehetrarehetra ozy ny Daniela 1:10 andiny 7:30 omeny azy ny tany sy ny voninahitra ozy ny soratra masina apokalipsy 16 riavana fanahy maloto telo takany sahoana ozy ny andiny 3:10 ao amin'ny dragona ao amin'ny bibidia ary ao amin'ny mpaminany sandoka ny dragona de maneho an'ny satana zay niditra tao menarana ny menarana de maneho politika ary le dragona sy menarana hoa no namitaka ny eva de maneho ny vehivavy ary ny vehivavy amin'ny apokalipsy de maneho fiangonana amin'ny andro farana zany de zao misy hery hafa tsy mbola fahita ety ambonin'ny tany mife sy mambabo zao rehetrarehetra zao misy boky anankiray atao hoe fiomanana amin'ny ranorana farany pejy 2:20 paragrafy voalohany fiomanana ho amin'ny ranorana farany mba tadiavinao i boky io boky teny gasy fiomanana ho amin'ny ranorana farany pejy 2:20 andiny voalohany manao hoe misy hery tsy mbola fahitanao oviana ety ambonin'ny tany mife ny saina sy ny fanahy ary mangeja ny saina sy ny fanahy eo amin'ny tolona anam-pahefana eo amin'ny kilalao eo amin'ny fitadiavam-pafinaretana ary amin'ny ady amin'ny fiainana misy hery mangeja n'izao tontolo zao eny amin'ny fanatanjahantena eny amin'ny politika eny amin'ny ady amin'ny fiainana ary zany hery zany de zao fanahy maloto telo takany sahoana telo lafy mife zao rehetrarehetra zao ary zao izy tena manana fisotomana enjana be satria arak'le voalazany Daniela 2:10 andiny 7:30 teo de zao zay rehetra manaiky azy manaraka azy de ataony manan-karem-be omeny azy ny tany meny azy ny zavatra rehetrarehetra riavana zany ny voalaza de vakiko ihany ty boky eto ampelantanako ty fiomanana ho amin'ny fotoatsarotra farana mikasika an'ity filalaovanangatra sy fifaneraserana maty ty zay mariana hoa fa le maty resana de tsy ny maty akory fa satana ny eo ambadikeo menarana ny eo ambadikeo ny devoly dragona le dragona atao ambadiky ny menaranany tsy hitany ieve fa menarana amin'ny teny no hitany ary ohatr'izay koa de Adama le menarana le dragona ao ambadiky ny menarana ary ao ambadiky ny Eva tsy hitany Adama fa Eva amin'ny teny aminy manolotra an'le voankazo
no hitany ry havana tsy hitatsika mihitsy ny asan'ny satana am'izao tsika miteny zao tsy hitatsika satana fa miafina mihitsy satana ao ambadiky ny politika miafina ao ambadiky ny fivavahana ary de tsika atire voasitona no hitatsika ary zavatra hitanieva de zao voankazo matehinana matsiriritra mampahendry no hitany le voankazo mahafaty tokoa ny tenenin'Andriamanitra mahafaty tokoa ny mihinana azy de gaga efa fa tsy voankazo mahafaty no hitany fa voankazo matsiro mafinaritra matehiza mampitserirehetra ry havana toy izany ny asan'ny satana ny zava-doza ataon'ny satana amin'ny andro farany de zao ny zavatra rehetra tsy azo atao fa mitondra fahafatesana tokoa de lasa vitan'ny satana matsiro be mampilendalenda ary mampite anao zany stratégie satanika amin'ny andro farany ary ny tena ao ambadiky zany zavatra zany de izao Apocalypse 16:15 fanany demonia le mitondra fanatitra sy manao pacte maty tsy maty hoa tsy le maty nalevitsika fa satana no ao ary amaky teny kely tsika ao amin'io Apocalypse le saika mivakitsika teo Apocalypse 7:20 de eo amin'ny andininy zao avy zany arena be azonao zany raha vao miditra am'zany fanahy maloto telo raha voasariky zany fakapana ambony indrindry zany amin'ny andro farany ianao Apocalypse 7:20 de etana volamena sy volafotsy vatosoa perle rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy sy landy sy jaky sy azo manopofina sy fanaka ivory rehetra mba amin'ny fanaka rehetra amin'ny azo sarobidy indrindra sy varahana sy ary vato sanga ary avozomana sy zavatra manopofina didikazo menaka manitra didikazo manopofina sy divay sy diloilo lafarinina tsara toto varitritrika omby ondry amanosy sovaly kalesa ary ain'olona ty fanahy maloto telo taka ny sahoany ty de manome anao sy ilaina rehetrarehetra na 4 zany kalesa sovaly lafarina menaka siramamy seza fiandrianana fa ny ao anatiny ain'olona ny fahafatesana le fanany demonia zany de zao miasa amin'ny andro farany Apocalypse 16 de ity manan-karena manamboninahitra mitondra fiangonana mitondra amin'ny planeta fa ianao fangaro amin'ny ain'olona mamon'olona ary io ain'olona alatsaka io fanatitra ozy izy salamo 900 fanatitra amin'ny maty omena ny demonia salamo 900 adiny 720 mitondra fanatitra ho an'ny maty izy ozy izy fanany demonia io ry havana ery amin'ny andininy fa farany amin'ny toko fa 20 de zao Apocalypse 7:20 andininy 3:20 phrase farany sy ny andininy 4:20 tanteraka vakitsika fa niody ratsinao no nentinao namitaka ny firenena rehetrarehetra averiko indray fa niody ratsinao no nentinao namitaka ny firenena rehetrarehetra mamitaka atsika ane satana milala ody ratsy de ozy izy 4:20 ary tao anatiny no nahitana ny ranony mpaminany sy ny ranony olona masina zay rehetra novonona teny ambonin'ny tany ny ao ambadiky ny arena ny ao ambadiky ny voninahitra ny ao ambadiky ny fahefana zay misy ety ambonin'ny tany am'izao tsika miteny zao ain'olona ranony mpaminany ranony olona masina ry havana mirongatra be am'izao tsika miteny zao na de tsy fatatsika rehetrarehetra zany mirongatra be am'izao ny von'olona faty olona zao faty mirarakopany zao mirongatra de mirongatra ary ozy ny Apocalypse 20 miaraka amin'ny lafarinina ozy izy sy ny 4 sy ny arena sy ny voninahitra ain'olona ery amin'ny andininy farany eo amin'ny andininy fa 3:20 Apocalypse 18:13 ery amin'ny eo phrase alohan'ny point ain'olona miaraka amin'ny arena be dehibe isan-karazana de eto amin'ny andininy 4:20 ndray de zao hita ao ambany reny rehetrarehetra reny ozy izy
ny rano mpaminany ranony olona masina ary zay rehetra ny vonoana teny ambonin'ny tany de io moa le fitian'ny salamenina mizato salamenina mizato manao hoe rangataka aminao a misy manontany be dehibe tsika azavao tsara salamenina mizato ary ny andininy fa 7:30 namono ny zanany lahy sy ny zanany vavy ho fanatitra ho an'ny demonia ireo 7:30 ary nandratsaka raha marina izy de ny raha ny zanany lahy sy ny zanany vavy no vonoana ho fanatitra le apokalypsy 16 zany fanahy maloto telo takany saona tao amin'ny dragona tao amin'ny politika tao amin'ny fivavahana amin'ny andro farany riavana de mahatonga ny olona anakarena mahatonga ny olona anana zay tsy tapesipeseny mpanefoefo fa feny faty olona ary ny tena cible de zao ny ain'olo masina sy ny mpaminany ary zay mahatonga le Daniela toko 7:20 hoe de anohatra an'Andriamanitra izy ampahory ny olo masiny avy indrindra izy ary anova fotoana sy lalàna ny cible satana ety ambonin'ny tany de zao ny didin'Andriamanitra de zay rehetra mitandrina ny didin'Andriamanitra ary hitatsika zany raha vao tonga tety ambony tany Jesosy Kristy tsy naharitra ela be teto ne Jesosy tsy naharitra ela be teto Jesosy niatona teny ambony hazo fijaliana izy riavana zao apokalypsy 9:10 zao de manambara amitsika fa ho avy Jesosy ary zao voalaza ny Isaia 7:20 7:10 sy ny 20:10 ny 10 minitra farany de manasanao mba amaky iainao zao vaky teny maromaro zay alefako zao Isaia alohan'ny Isaia aloha vetivety Isaia 7:20 Isaia 28:15 zao ny voalaza 28:15 satria nareo manao hoe efa nanao fanekena amin'ny fahafatesana izahay efa nanao fifanarahana tamin'ny fiaina tsy hita ka na de ho avy aza ny loza manafitra de tsy hatra aminay zany nge nataon'reto olona milalao angatra ireto riavana milalao faty reto ozy izy satria nareo manao hoe efa nanao fanekena tamin'ny fahafatesana izahay efa nanao fifanarahana tamin'ny fiaina tsy hita izahay misy olombelona ety ambonin'ny tany ho a ozy ny Isaia manao fifanarahana sy fanekena amin'ny maty amin'ny fahafatesana io le fanahy ny demonia io le apokalypsy 16 io le fanahy maloto telo takany sahana telo lafy ataon'ny satana misy olona ety ambony tany manao fifanarahana sy fifanekena pacte amin'ny satana ho de fahafatesana io ho de fiaina tsita io fa ny eo ambadika iny de satana mivatana mihitsy riavana ary eo amin'ny andininy 7:10 sy ny 20:10 7:10 sy ny 20:10 amin'io de zao ny fitsarana no ataoko ho fitsipika ary ny fahamarinana no pilao ho paony avandra ny lainga fiarovana ary indao sy ny rano ny fierena ho foanana ny fanekenareo amin'ny fahafatesana 20:10 ho foanana ny fanekenareo amin'ny fahafatesana ary tsy aharitra ny fifanarahanareo amin'ny fiaina tsy hita raha ho avy ny loza manafitra ho foanana ny fifanekena tao amin'ny fahafatesana sy ny fifanarahana amin'ny fiaina tsy hita riavana mety mbola tsy heninao mihitsy zany fa zany ny fanompo-tsampy tena enjana dangereux am'izao tsika amin'ny teny zao ary tsy de misy mahafantatra fa apokalypsy iny dikany hoe apokalypsy moa zany de zao miala ny sarotava esoro ny soratra masina esoro ny faminaniana ambarany soratra masina mazava ny zavatra miafina eto ambonin'ity tany ity riavana ny afantarina fa tena ho avy Jesosy morongatra zay tsisy ny fifanarahany olona amin'ny satana am'izao tsika amin'ny teny zao ary miafina ao ambadiky ny politika sy ny fivavahana ho a zany zavatra izany tsy hita maso zany averiko indray tsy hita ny evane satana ao anatin'ny menarany tsy hita ny eva menarana amin'ny teny zavatra manaitra manitona ny ditany mampilendalenda kanefa mampanota mampanitsakitsaka ny didin'Andriamanitra de mbola lozano ino nazo ny Adama tsy hita ny Adama ne satana tsy hita ny Adama ary mitenin'ny Adama ary tamin'Andriamanitra de hoe ny vehivavy ny menao anao izy namitaka de ozy eva menarana namitaka ozy
de nyteny koa menarana i devoly nitsofoka tato amiko de zay zany Adama vao mahita hoe kay ny devoly namitaka azy fa tsy eva ry havana tandremo fa misy an'izany eto ambonin'ny tany, misy an'izany eto ambonin'ny tany ny filalovanangatra. Ary zany mahatonga an'Andriamanitra miteny amintsika hoe aza mifanerasera maty aoka tsy ila nininany amin'ny maty isika fa miafina ao ambadika le hoe tsy ho faty tsy akory ny stratezian'ny Satana amin'ny andro farany, miafina ao amin'ny fasana, miafina amin'ireny maty re izy angeny natonga ny fahafatesany, Satana natonga ny fahafatesany. Ary ao anatin'io fahafatesana sy ny maty io ao no misy ny force Satana amin'ny tany atsika. Force-ny voalohany dia manitsakitsaka ny didin'Andriamanitra. Ka zao no izy 2 minitra sisa ny arahantsika, mbola maky teny kely ntsika vetivety. Zao voalaza ny andininy ao amin'ny Apokalipsy 20:10. Apokalipsy 20:10. Apokalipsy 20:10. Ary ny devoly zay namitaka azy dia atsipy any amin'ny fary afo sy ny solofara zay misy an'ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka ary ampijaliana ny romanalina mandrakizay ireo. Averiko indray. Ary ny devoly zay namitaka azy, namitaka atsika dia natsipy any amin'ny fary afo zay misy an'ilay bibidia sy mpaminany sandoka. Ireo ary le zavatra telo resako anao teo. Satana ao anatin'ny menarana ary menarana mamitaka ny olombelona. De ny dragona indray ato amin'ity, dragona sy ny bibidia sy ny mpaminany sandoka. Reo le triangle, reo le telo lafy taka ny sahona mamitaka an'izao tontolo zao. Ary politika sy ny fivavahana amin'ny andro farany zany. Ry havana, manasanao aho. Apokalipsy 9:10. Apokalipsy 9:10. Andininy 4:10 tapany B. Zao ny voalaza. Rehefa miteny an'io contexte ny filalovanangatra io zany ny Apokalipsy 9:10 dia zao ny voalaza ny 9:10. Apokalipsy 16:14 B. Averiko vakina mihitsy fa fanany demonia ireo manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka an'izao tontolo zao mba hanangona azy amin'ny andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Ry havana, mpanjaka an'izao tontolo zao no tena cible n'ity fanahy maloto telo taka ny sahona ity, telo lafy, mpanjaka an'izao tontolo zao. Ary raha mijery ianao amin'izao tsika miteny zao, ny zavatra tena mamandrika sy mamitaka ny mpanjaka amin'ny tany amin'izao tsika miteny zao dia ty filalovanangatra ity. Amin'izao tsika miteny zao, mpanjaka ny tany ozy no tena cible-ny. De ery amin'ny andininy 10:10, indro avy toy ny mpangalatra sambatra zay miambina ka miaro ny fitafiny, fandro mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarana. De mipotra ny loza fahafito farany. Ry havana, ho avy Jesosy Kristy magaka ato amin'ity Apokalipsy 16 ity rehefa avy mitanisa n'ity fanahy maloto telo taka ny sahona ity ny soratra masina, filalovanangatra zany, de ny fiavian'i Jesosy avy hatrany. Ny fiavian'i Jesosy avy hatrany ny andininy 10:10. Miaraka amin'le tenentsika tamin'ny conférence voalohany hoe vita, ny zavatra farany, ny événement final le aty ambonin'ny tany zany de zao filalovanangatra, fifaneraserana maty. Misy toko sy andininy ny tenentsika teo hoe misy olona aty ambonin'ny tany zay manao fanarahana sy pacte amin'ny fahafatesana sy ny fiainatsita zay olona vonin'Andriamanitra ireny rehetrarehetra ireny. Ka de zao no misy zay le Apokalipsy 9:10. Zay zany le plan satanika tany amin'ny Genesis. Dragona tsofoka ao amin'ny menarana, tsofoka ao amin'ny Eva, mandava ny Adama. De fitentsika actualisentsika izy, Satana miditra eo amin'ny politika, de Satana sy politika miditra eo amin'ny fivavahana, ary eo zavatra anaky telo taka ny sahona mamandrika ny olombelona. Ka de manasanao mangataha amin'Andriamanitra, mba omen'Andriamanitra ody maso ianao ka ahita an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Sambatra zay mamaky sy miaino ny teny ty faminanin'ity ozy ny Apokalipsy 1:3 fa atombotra ny farany. Vavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra noho ny fitahina sy ny fitantananao. Misaotra Andriamanitra fa ka ireo faty olona mirarakopana, ka ireo arety mandringan'Andriamanitra zay tsy hay azavaina ny fahatongavana sy ny fahalasana eto ambonin'ity tany ity, de mifamatotra akaiky dia akaiky tompo malala amin'ny fiafarany tantaran'ity tany ity. Ko ampio zay Andriamanitra
mba tsy hanao kitoto ny fanasatanana, tsy hanao kitoto Andriamanitra ny fisoroana rehetra tokony atao mba hialana amin'ny aretina, fa indrindrindrindra Andriamanitra ampio zay mba handinika sandalina ny faminaniana Andriamanitra, fa atombotra ny farany. Ka akoatra ny fanasatanana dia tokony hanasa hibebaka izay Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, fa ho avy tsy ho elaela. Hoy ianao hoe mivoay eo aminy anareo ry oloko mba tsy ombona anareo ho taminy, ary mba tsisy azo anareo ny loza hiatra aminy. Ampio zay rehetra mainao zao teny zao Andriamanitra hivoaka avy any anatin'izany fanahy maloto telo taka ny saoan'izany, fanany demoni Andriamanitra telo lafy hafahafa. Ampio zay Andriamanitra hialany ka inao n'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, le Andriamanitra telo zay iray zay namorona sy namonjy anay, ary ho avy eny amin'ny raha ho lanitra hakanay tsy ho ela raha mino sy ny bebaka izahay. Dia ho anay rehetrarehetra Andriamanitra, ary tsy mifanasitranana amin'ny hôpitaly any, ary tsy Andriamanitra ny fibebahana ny atokantrano any, ary tsy Andriamanitra ny finoana ho an'izay meno zao programme zao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Sedra olana ity nosy malalana ity, mangataka aminao zahay Kristy, fa haoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitra anay iray amina.